Mbola falita faraka aminareo indray tompoko lahy sy tompoko vavy amin'ity fandaharana fahatelo amin'ny amorom-patana ity. Anterina ny fiarabana izay fanataon'ny namako rehetra ny amin'ny nahatrarana ny taona 2024 maniry ny fiadanana ao anatinareo ary fanambinana amin'ny tsirairay hafa efa amin'Andriamanitra. Ny lohahevitrintsika androany dia hoe inona ny zavatra tsy zakan'ny lehilahy amin'ny vehivavy ka mety mahatonga korotana sy disadisa ary mety afara amin'ny fisarahana mihitsy. Lehilahy no vahiantsika eto mazava loatra efa hatramin'ny rahalahy zokiny efa ao anaty tokantrano zoky be angamba dia zoky mbola tanora ao anaty tokantrano ihany koa ary izy amin'ny rahalahy mpianatra ny anankiray efa tsy mianatra fa efa manana fofombady ihany koa. Manahoana ny fijeriny any atokantrano na fijeriny tsirairay avy amin'izany ny fandaharana teo aloha izay nilasako hoe amorom-patana misy fatana ao misy afo dia ho iaho hoe arak'ilay zaka no mety mampirehatra aingana an'ilay afo mampandahitra aingana an'ilay pitika afo dia inona ary ny zavatra maivana rehetra mora may taratasy ravinkazo maina ny zozoro sy izay fantatsika rehetra anjavita miretareta hoy ny mpihira anankiray. Manahoana ny fiatraika sy ny amafiny izany hoe lehilahy zany miatrika ny fiaina tokantrano ary misy tsy zakany ihany ka izy reo raha noeritreretina fa izy no mahery kokoa na ny teny soratra masina moa dia milaza an'izany hoe arianareo lehilahy manaova ny vadinareo ho tahaka ny fanaka malemilemy kokoa, izany hoe mafy zany ny lehilahy mihoatra amintsika vehivavy. Misy tsy zakany izy rehefa any amin'ny fiaina tokantrano na eo amin'ny fiainam-pitiavana andeha hodiniantsika sy arahantsika eto ary zany lohahevitra hafa ihany koa amin'ity taona vaovao ity irintsika niaraka mandritra ny taona anaty fifankatiavana sy fifanakalozana ao anatin'izany resaka fitiavana izany ndahoary. Fantaniana ve moa fa araka ny lohahevitra teo izay rentsika hoe inona zavatra tsy zakan'ny lehilahy mahatonga tsy zakan'ny lehilahy amin'ny vehivavy, tsy mety hoe tsy zakan'ny lehilahy amin'ny fiaina tokantrano fa tsy zakan'ny lehilahy amin'ny vehivavy ka mety mahatonga korotana na disadisa ary mety miafara amin'ny fisarahampanambadiana. Voalohany indrindra tompoko miara-banareo ato amin'ny Malagasy TV izahay dia miara-bahatratry ny taona koa ny olona rehetra. Izay araka ny teninao no hoe tsy zakan'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Za anisan'ny fanontondra zany atao tokantrano ary tena mahatsapa mihitsy hoe misy tokoa tsy zakan'ny lehilahy atao amin'ny vehivavy. Ohatra ameko fotsiny dia hoe ny vehivavy ravaky ny tokantrano aloha izay aloha ary ny matoa ny vehivavy manambady dia mila izay mila fanajana, mila manaja ny vadiny, izay aloha izy mila manaja ny vadiny. Matoa le lehilahy tsy mahazaka ny vadiny ohatra zany ohatra tsy mahazaka ny vady ny lehilahy dia misy antony ohatra hoe fotsy varavarana zay ohatra fotsy varavarana manaraka izany lehilahy milaniko ankony ohatra zazakely ihany raha ny vehivavy tonga raha ny vady ao an-trano savoritaka raha ny vehivavy ao an-trano tsy tonga amin'ilay hoe nitiavany azy tamin'ny voalohany dia ohatra ny hafahava ihany. Raha ohatra anay zao izay fanandihy tokantrano hoe raha ohatra izay zao mahita hoe za ohatra le vadiko tamin'ny mariazy nahitako azy tamin'ny voalohany hoe tsara no tateo aoriana amin'izay rehefa niteraka izy lasa ohatrany hoe misavorovoro hoe ohatran'izany dia araka ny teniko eo fotsy varavarana ngamba sadaika hatrany zay hoe
masoreny masorena ihany amitenako zany a tenako hoe masorena ihany hoe mahita vehivavy hoe nomboka maraina izy tseo donc izy ny ariva masorena any zany tonga koa anao avany ohatra mpiasa ny asa de tonga avanina hoe tonga mitokantrano no jegnany vehivavy anao misika vohitaka ohatra sorena any ka zay tompo hoe zay no hoe zay nga mahitako hoe mahasorena kely amy vehivavy mahasorena kely amy lehilahy amiko amy lehilahy hoe izy rehefa hitanao le vehivavy tamvoalohany eo izy zao mipoziny de tokony zay ihany aloha fa tsy hoe rehefa tonga mitokantrano anao de ataoko hoe 3-5 taona 10 taona de manomboka fa miova am'izay le fomba fiainanao de sorenany anao ka sorenany ie mety hoe fahasorenana ve le izy ahoana ary ny mety hoendriky ny hoe tsy fifanajana e mitaritsika sady arakaraky ny resaka ihany ny fandarana ahoana ary ny hoe tsy fifanajana zay nankiray ahoana ny fomba eritreretan'ny lehilahy fa tsy manaja le vehivavy ahoana no mety tsy mba misy ve hoe manana ny etsi-pony mety mahataitra azy na mety mampiteniteny mahery angamba la hoe tsy manaja na hoe tsy fikarakarana mety teo amin'ny fiainan'ny olona taloha ny hoe fotsy varavarana mandeha miasa ve izy sa mety manao adidy any ivelany ve izy ao anatin'le hoe fotsy varavarana ny misavoritaka indraindray rehefa betsaka ny raharaha atao tsy vita ny tokony atao satria tokony raha efa ny fampiresahana tamin'ny voanorina tokantrano hoe apetrao ahoana zany fona à l'ordre ny fiainanao inona ny mety ho fiainanao ny maraina mifo maraina ianao de inona ny ataonao bangy volo miomana sy ny sisa manao raharaha ianao avy eo rehefa avy eo tratrako milamina ianao rehefa avy any am-piasana raha toka tsy mivoaka ny trano izy fa mikarakara tokantrano fa raha mivoaka ny ivelany kosa izy manao any izy anie tsy hoe ahoana zany fasako azy tsy voatery hoe fazako azy tsy voatery hoe ao an-trano anao tsy voatery ao an-trano anao a de rehefa ao an-trano anao zany de hoe misavovo tsy voatery hoe izay mihitsy fa ny lehilahy izy zao hoe araky ny teny vehivavy voninkazo vehivavy iny lehilahy mahita an'le vehivavy ao tokantrano ohatra sorena avany izy mahita ny vadiny izy tsara hoe tsy hoe tsara am'zany hoe lamina afaka ho azy ny fahasorenana age afaka ho azy amiko zany afaka ho azy iny fa misy le fotoana hoe le hoe vehivavy tsy manmetsy ny vehivavy fa izay misy fotoana fahazarany vehivavy hoe rehefa atao tokantrano koa de tsy maninona na ohatran'izao mipozy minitsy mikarakara-tena rehefa ao tokantrano tsy maninona tsy problème aminy kanefa ny lehilahy misy zany misy fotoana tsy azakanany zany mahasorena tsy mahasorena satria nahitanao azy tamin'ny voalohany de tena no tateto any fa eo akaikinao ve izy vo ohatran'izay to ia mankasitraka amin'ny fanehoan-kevitra Andriamato Bentsa de mamerina fankasitrana ny Malagasy TV satria isan'ny mampahantra ny firenena malagasy ny tsy filamenan'ny tokantrano amin'izao fotoana izao ny tena moa mahakoatrana mampampianatra mpikaroka izay miserasera miaraka amin'ny tanora be deaibe misehatra ihany koa eo anatrehany fikabarina izay mankalaza ny faharoapolo taona ny kabarina amin'izao fotoana izao be deaibe zany ny zavatra hita iverenako izay zavatra nyresahany teo zay satria ny petrakevitra zany de hoe ny lehilahy mety amin'ny maso fa ny vehivavy
mity amin'ny sofina zany hoe ny lehilahy zany de ny zavatra hitan'ny maso no manaitra azy ka rehefa tsy hain'ny vehivavy zany no mikolokolo an'izay ny anivelana tsy mahataitra azy tsony lay ao an-tanàna izy mety tsy teny fa amin'ny alalan'ny fihetsika avy hatrany no anehoany ny zavatra tokony ataony fa eto aho zany de somary hiverina kely amin'ny fahendren'ny razana zany satria ny tolo malagasy any taloha zay moa ny hoe amorom-patana ny zazakely rehetrarehetra de nampivoriany dadabe teo daholo de teo nampitanany fanabeazana fa am'izao tsika am'teny zao mivoaka maneno koa mody maneno ambao tsisy fanabeazana tsony io zavatra iainantsika am'izao io zany de takaitra efa 10 taona lasa zany hoe fanabeazana efa tany aloha tany zany no tsy nipetraka tsara de lasa ataon'ny olona ahoana moa ko rehefa ndray aman-dreny no misarabady de misarabady ho azy ny zanany satria zay le fanabeazana hitany tao fa io nefa tsy ny eloko ny ray tsy eloko ny zanaka zany hoe tsika zany ny ray aman-dreny zany tokony mame ohatra tsara ny zanaka zany am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ity fandaran'ity zany tsika ezaka ny fampiresaka fa ny zavatra hita eny amin'ny fiarahamonina tsy hoe akory ny zavatra tantaraiko hoe de zay ny fa ny zavatra misy iainako a misy zavatra hitako de andrenam-pony marina zany efa nametraka hoe reto ny didy fito ny tampihavanana io didy fito napetrana io zany dia mety amin'ny sehatra rehetrarehetra na fanambadiny io na fiarahamonina io voalaza tao anatiny tao zao ny resahan'ny ramose tato hoe mifanaja rehefa tsy mifanaja de tsy misy ny fihavanana rehefa tsy mifanaja ny vady de rava ho azy ny tokantrano mifanome voninahitra mahay makasitraka zany rehetrarehetra zany de ao anatin'ny didy fito ny fihavanana ary tsy misorona de ny fahitako azy zany a raha io le didy fito ny fihavanana io no azay ny fanty rehetrarehetra izay tokony apetraka ao anatin'ny kabary vodiondrina ho an'ny lahy na ho an'ny vavy de tokony milamina ny tokantrano malagasy fa ataona moa fa zao ny zavatra iainantsika am'izao fotoana zao ny zavatra tiako resahana zany de ny hoe ao anatin'izay mifototra anatin'izay didy fito fihavanan'izay hoe le fifanajana efa voaresaka teo ny tsy misorona rehefa misy zavatra tsy mety zany eo anivon'ny tokantrano ny olany vehivavy matetika izy tsy miteny fa tazominy ao am-pony ao iny tazominy ao am-pony ao iny miandrika endrotoana izy fa raha vao tratrany manao ny tsy mety indray mandeha anao fa eo am'izay izy mitantara an'ilay olana zato amby arivo taminy anao tam'izao taminy anao tam'izao taminy anao tam'izao iny zavatra iny zany miteraka olana be ary misy ny lehilahy tsy mahazaka an'izay sala amin'ny tenako zao a za tsy mahazaka anaovana resaka miroso miverina ka ny lehilahy rehefa diso ary ny lehilahy rehefa hitenenana de tsy misy lehilahy manaiky mora diso zany manao impolo no lehilahy fo manaiky ka zay le hoe ny lehilahy tsy mba diso ny lehilahy zany na efa tratranao ambody omby zao ry vehivavy de tady dio tsara fa tsisy lehilahy miaiky ny marina aminareo zany de manina nareo tsy eo am'izay le fa iverenako kely zany le zavatra andresahako teo hoe ny vehivavy zany a efa samy manana ny toetra raiky tapisaka aminy io satria ny vehivavy raha mampijono vehivavy anaky 10 mety tsika tsy voatery hitovy ny toetrandreo fa reo a ny ray aman-dreny a tsy ny tera-panahy fa ny tera-batana zany hoe ny fanabeazana nomeny ray aman-dreniny azy mety tsy tafita tany aminy fa mety lay resadresaka am'izay zany ny zavatra hitantsika ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao fa be deabe koa ny vehivavy manao ala hoe ny tokantrano tsy ahaka hitantsika ao amin'ny Facebook ao izy moa tsy mahalala an'izany hoe na de olana sira kely tokantrano ary de lasa manao publication ary am'tiako ny ankonako ary ahoana rety ny hevitrareo nefa misy ny lehilahy tena tsy tia an'izay ary io lasa olana eo anivon'ny tokantrano satria ny antony ny mpisamanany olany daholo ny vady rehetrarehetra fa ny zavatra tena tsikarotra zany ny fotsy varavarana moa iny zany izy moa ny lehilahy mahazaka an'izany fa eo kosa ny adidy sy andraikitra mavehivavy azy zany rehefa tena vita hoe miasa fa ny zavatra tena hitako zany le resaka tokantrano tsy ahaka io zany tafiditra ao anatin'ilay hoe tsy fifanajana tsara ve ny tokantrano tsy ahaka zany ratsy ny tokantrano tsy ahaka tsy adala zany reo tolo reo matoa ny eritreritra an'izany raha ohatra zany zao ka misy zavatra ny famalina kely tao an-tanàna tao de tsy anjaran'ny vehivavy zany ny tonga de hoe raha mba miarakaraka kely amin'ny namanao zany le lehilahy ohatra mba misy fiarana kely ny anareo nge io zao foana tonga de manebaka ao maso am'izay fotoa zay lasa sy miditra lay tsy fifanomeza amboninahitra fa ny tokony atao zany azadiny fa teo ambony latabatra nampilamangery mondial fa tsy tany atsaha zany hoe tokony misy vitamine zany io fanambadiana io a de ny makasika an'izay zavatra zay zany ny voka-pikaroana siantifika
ny voka-pikaroana sientifika zany de nametraka zavatra maromaro izy hoe na mpifankaty rehetra na mpianadahy na mpivady a de misy zavatra maromaro guerre mondiale kosa aloha tsy io guerre familiale anao fa ino moa ny ana ohatra raha-pitenenana fa ny mpivady zany tokony misy vitamine hoanina io moa sangisangana hoe misy vitamine amory fitiavana raha tsisy fitiavana aloha de fa aloha tonga de ajanona fa raha vao be kajikajy hoe anambady anyanina fa zao de fa iny de fa tsy milamina ny vitamine be moa ny bizo za tena mba samy teny aminareo fa za mahalala mpivady tsy mifanoroka mihitsy ary mety io moa ny fitotoana ihany ny fanambadiana fa ny ankoatran'izay fa fihavalana ny sisa tsy fantatro ny fahamarinan'izay ny vitamine C le karazana kalainkalay madinidinika reny fa ny tena olana amin'izao de le vitamine D tsy leritreretinareo ny atokantrano akory ny vitamine D fa io le dinidinika ifampiresahana misy ny vehivavy tsy de mahay miresaka amin'ny vadiny fa any anatina tambajotra serasera no maneho hevitra de eo amin'izay lasa teraka le olana hoe ary ianao tsy miresaka amiko mihitsy fa rehefa ary amin'ny anina ry anao de tonga de maneho hevitra be de lasa endrika ohatran'izay zany ny fisehoan'ilay hoe tokantrano tsy ahaka zay zany anisan'ny tena fototra be deaibe tsy mampilamina n'izao fotoan'izao raha ohatra ndraika misy ny dinidinika eo anatrehan'ny fanambadiana ny zavatra hitako sy ny zavatra tsapako eny amin'ny fiarahamonina eny sahirana daholo ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny moa izy moa tsy malala hoe enjana ny fiainana fa ny eo amin'ny adidy eo amin'ny fomba fanehoana ny fanefana ny adidy eo amin'ny ray aman-dreny rotota anisan'ny be deaibe nysaraka amin'izay satria ny vehivavy azadina fa ny vehivavy manam-pitiavana kokoa ny reniny foana noho ny rafozam-baviny satria misy le atao hoe ny rafozan-tsarotiny sy vinanto tsy vanina izy moa ny tsy malala an'izany hoe ny vilanto vavy sy ny rafozam-bava tsy maintsy ato amin'le mamany foana izy no mamy raha roa alina nomeny aty de raha ialina nataony aty sy iny nefa rehefa fantatry le lehilahy teraka olana be zany hoe tsy mety zany manao ny havan'ny lahy sy ny havan'ny vavy reny rehetrarehetra reny zany ny fahitako azy a za tsy manometsy ny vehivavy fa zany mahatonga le fitenenana hoe ny vodiondry ny kabary-panambadiana no fototra mampilamina ny fanambadiana satria reny rehetrarehetra reny eny ifampiresahanao fa tsy hoe formalité manany azy ny any amin'ny araky ny lalàna manany azy ny any amin'ny fiangonana fa ny fototry ny fanorenana ny fanambadiana malagasy zany de efa misy hoe reto loha hevitra reto tsy maintsy ifampiresahana de na ny fomba ifampitondranao anivon'ny tokantrano na ny makasika ny adidy na ny fomba hitondrana ny vehivavy eo anivon'ny tokantrano de reny tsy maintsy ifampiresahana daholo misy le vehivavy manao zy azahoana n'le lehilahy fotsiny izy de manao metimety sy ny tariny fa rehefa mivady amin'izay izy ireo de efa tsy makarakara vatana tsony de efa tsy manao an'izay tokony fanaony intsony satria mieritreritra hoe efa nysoratako ty efa tsy atahorako itsokatsony efa nitazomiko tam'le sonina tao amin'ny commune fa ny zavatra mitranga zany de matetika manodidididina n'ireo zavatra ireo zany no tena olana goavana olana goavana zany de le tokantrano tsy ahaka zany tsy hoe manala baraka le tokantrano foana fa ndraindray zany le tsy fahaizana manome voninahitra n'le vadiny misy ny vehivavy de tsy malala fa tsy manaratsy ny vadiny eo masony namany zay zany zao efa tsy fanomezam-boninahitra efa manahaka tokantrano misy ny vehivavy mibedy lava misy ny vehivavy manao ampo lava de averiny io misy ny vehivavy le manao resaka verimberina ho anahy manokana zao tena tsy tiako hoe zavatra efa andresahana tany amin'ny 10 taona lasa fa le ny vehivavy iverenany foana iny zany rehefa misy olana kely mitranga zany de hoe mety ho marina aina angamba le fitenenana hoe ny vazaha mody miady fa ny gasy mody miavana fa ny fihavanana rehefa ravindre mandeha tsy mitohitsony de mba hitandrona an'izay fihavanana zay de mila hajaina zany le didy fito mitap io zany tena mila apetraka amin'ny tokantrano malagasy mihitsy hoe reto le izy de samy manaja misy ny vehivavy efa hitany fa tsy mety zao le ataon'le vadiny de tsy miteny izy fa endrasany anao an'iny miandriky indrotoana de fa io izay vao mandrarakopana zavatra zany zao tena tsy tia ny lehilahy fa izy tia moa ifandebiasana ny fandraisam-pitenenana mbola be deaibe ny zavatra horesahana fa aloha angambany mba hiteny ny namantsika ato satria mety manan-kevitra ihany koa izy mety mbola tsy manambady de mifona fa tsy manao tsintsina akory fa misy zavatra tiako hosidiana kely eo anatiny le hoe efa ao tokantrano le vehivavy tao atokantrano isika ao atokantrano isika tsy makarakara tena le vehivavy manao ino moa le lasantsika tao elokampo le vehivavy miandrika endritohina le vehivavy tia miresaka amin'ny Facebook le vehivavy fa tsy miresaka amin'le lehilahy fa le lehilahy ve tsy mahatsapa hoe mety avy aminy koa no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany matetika ianareo lehilahy tsy tia miresaka fa mangina ianareo nefa arakaraky ny anginanareo no mahatonga ny vehivavy hiteny foana de araky le niteneniko teo tamin'ny fandarana teo aloha hoe rehefa
avy mitabataba adondro le vehivavy menimena zay izy fa miteny hoe angina afatsy zany hoe efa nivoaka daholo ilay tao anatiny tsy mino aho hoe be dia be ny vehivavy manao miandrikendry toyny fa ny vehivavy aza ny tena tsy mahafehetsim-po ny fahatezerana anatina fifankatiavana anatina tokantrano mahakasika ny hoe tokantrano tsy ahaka ny fitenitsika malagasy mihitsy ny tokantrano tsy ahaka nefa tsika malagasy ihany koa dia manana fiteny hoe alahelo tsy ambarava na zakany tompony ihany raha misy zavatra marary ny vehivavy dia fiaina tokantrano io zay tsisy piraharaha ny vehivavy tsy misaraka izany raha tsy efa tena any amin'ny tena efa hoe zay fa ny lehilahy zao misy Facebook mahafinaritra kely ana paritaka ny ankizy ihany hoe niaraka impolo izy zao sy tratranao dia tsy niteny izy zao ohatran'ny fandarantsika farany teo dia tsy mampanina anao tratranao tsy mampanina anao fa noho ny anao mba tratrany indray mandeha dia sa hoe indraindray izy manavy dia indraindray ampiriatany ianao indraindray izy milasa nona nefa tsy mihinana sakafo indraindray miakatra mihitsy température an'ilay lehilahy raha mba mahatratra an'ilay vehivavy manao indray mandeha sa tsy miteny antsika vehivavy ana tokantrano any hoe medaladala tsy manao zany tsika fa fotsiny resaka hifanaovana eto ity ka raha ohatra hoe ilay vehivavy foana diso anatin'izany mety ho reraka be izy mitaraina amin'ny vadiny satria mety vady tsy miaino mety vady mitrerina mety vady masika fomba lehilahy kosa aloha rehefa tratra tonga izy dia mitabataba manao défense offensive be mihitsy fa tsy mba hoe tsisy mihitsy lehilahy angamba mbola tsy nahaino aloha hoe fonaneny fona fa tena tsy anao fa tena adala tokoa tamin'ny fa voalohany iny mety misy ray roa telo an'izay tsy hitako fa ny hitako rehetra hatramin'izay aloha dia izany ary ny akamaroany dia lehilahy no tena tsy mahary-pery eo anatin'ny fiaina tokantrano ao ny eo amin'ny havan'ny lahy sy ny havan'ny vavy marina tokoa tena isan'ny zavatra mahavoa eo amin'ny fiaina satria ny lehilahy nge tia reniny fatratra vehivavy tsy manadiny reniny fa lehilahy ny tena tiany reniny ary raha lehilahy nahazo fanabeazana sy fitaizana tsara tao anatin'ny tokantrano tamin'ny rainy raha zanaka vavy ny tsy tiany rainy dia lay reniny zay tsy mitaiza tsara ny zanavavy raha zanaka lahy tsy tiany reniny dia le rainy zany tsy mitaiza tsara n'ilay zanalahy izay no mahatonga ny hoe lahy sy ny vavy no mivady mba hifameno ireo fifanabeazana sy fifanolorana ireo ka ny havan'ny lahy sy ny havan'ny vavy mandratra fa androany zao ny lehilahy no miteny hoe tsy zakany lehilahy ny fanaovany ny havan'ny lahy sy havan'ny vavy fa misy lehilahy tena manao havan'ny lahy izy fa mazaka ihany le vehivavy ary matetika asan'ny havan'le lehilahy no tena akaiky an'le vehivavy raha manana ola zaina ianareo lahy izay mbola tsy manambady andrasany hoe iverenako kely ny fiarahamonina malagasy dia raha ohatra ka ny antotanisa zany no jerentsika dia manatombo avy teloeny ny vehivavy mihoatra ny lehilahy raha eo amin'ny fiarahamonina malagasy zany raha ohatra ndeha ataontsika hoe manambady daholo tsy maintsy misy vehivavy tsy manambady mihoatra foana zany aho izany hoe ny olona mifanerasera amin'ny lehilahy betsaka indrindra eny an-dala dia ny vehivavy zany tokony heritreritra hoe rehefa ao an-tanàna ihany io ny azy fa rehefa nivelana io tsy azy fa amin'izao tsika miteny zao misy ny vehivavy manaraka hatrany ampiasana dia iny zany efa endrika isehoan'le hoe mety endrika ivelany zay endrika ivelany hoe zay moa fomba fananaran'ny olon-dehibe taloha ao an-trano any iny ianao fa rehefa nivelana io tsy ianao fa zay indray tsy nampianarina an'izany misy olona ihany koa maromaro tsy nampianarina an'izany nampianarina ny olona hoe vadinao foana io na aiza ianao nefa nampiakarina ianao nefa niterahany petra tsara karakarao ny eo tokantrano karakarao ny ankizy karakarao ny fiaviana eo an-trano zay atoriny ianao ihany ny jereo zay lazainy ianao ihany no enoy aza sikirina izy dia zao dia izany rehetrarehetra izany miteraka fanabeazana arakaraka ilay fanabeazana ilay izy marina mihitsy hoe misy vehivavy tonga any ampiasana tsy angamba kosa tsy hoe arak'izany hoe mieritreritra izy hoe ao an-trano ao eny ianao fa nivelana io tsy ianao ka tsy hanaraka le lehilahy etseroa izy fa mila fanabeazana tokoa aloha izany ao anatintsika vehivavy dia tena hoe izay le niteneniko tamin'ny voalohany hoe mitoetra ho matoky an'iny olona iny ianao ary matoky ny tenanao koa hoe izany efa eto za rery no nosoratana za rery no natao mariage mety teorika daholo ny zavatra resahantsika eto fa na izany na zany misy fifanabeazana azo raisina ihany ao anatin'ilay izy satria
za manokana miteny vehivavy eto efa da izy reto ny adversaireko rereto dia za manokana miteny amintsika hoe ny lolo mandeha manidina foana any amin'izay aliany a fa ny zaridainantsika karakaraintsika tsara ka rehefa tsara ny zaridainantsika miverina ny lolo iny na misy lolo hafa tonga azafady fitenenana fa fomba fitenenana ia ny iverenako foana zany ny fahendreny ny fahitan'ny fiarahamonina zany atao hoe tokantrano malagasy zany na ny amin'izao na ny taloha ny lehilahy no lohan'ny fianakaviana ny vehivavy ny tompon'ny tokantrano ny lehilahy andry fa ny vehivavy asina rehefa ny vehivavy no misary adala dia izay ny atao hoe ny tokantrano maty asina tsy mbola anisany teny mihitsy hoe maty asina ny tokantrano iny raha lehilahy no misary adala fa ny vehivavy zany tena sarotiny ary manana ny toerany manokana zany teo amin'ny fiarahamonina malagasy zany hoe amin'ny toerana ambony nametrahana ny vehivavy zay no mampatonga ny hoe ny lehilahy sy ny vehivavy tsy tokony hitovy zo zany satria ny vehivavy tokony hipetraka amin'ny toerana ambony amin'ny mahafanaka malemy azy tsy hoe amin'ny makely ery akory no ametrahana an'izay fanaka malemy zay fa misy ny lehilahy misy ny vehivavy a te hira lenta amin'ny lehilahy te hifaninana amin'ny lehilahy zay zavatra zay ihany koa anisan'ny fototra tsy mampilamina fa ny afatra zany dia hoe ianareo vehivavy zany a mipetra amin'ny asina zay ametrahana anareo a tandrovo sara ny asina fa ny tsy fahaizana mitandro asina dia manota fady ny tokantrano zay zany no hahatonga ny tokantrano lasa maty asina amin'izao fotoana izao satria be loatra ny lehilahy moa iny efa rahantsika malala ny zavatra miseho a amin'ny zavatra hitany masony eny ivelany eny fa noho ny asa rotam-piaro ny vehivavy koa ndraindray lasa manaonao foana ty hifaninana amin'ny lehilahy dia lasa maty asina le tokantrano matetika ny avian'ny fisarahana ny tsy dia amin'ny lehilahy misary adala loatra raha ny lehilahy ny tratrany vehivavy tsy dia mitondra makany amin'ny fisara-panambadiana zay fa mety azo ifampiresahana fa ny lehilahy tsy mazaka vehivavy misary adala zany satria ny ao anatin'ny kolotsaintsika dia ny hoe maty asina ny tokantrano aza dinareo vehivavy fa amin'ny alalan'ny vehivavy no mepita amin'ny kolotsaina fa tsy amin'ny alalan'ny lehilahy porofo azontsika ny ahoana an'izany raha misy vehivavy gasy manambady lehilahy vazaha dia mahay miteny gasy ny zanany fa raha lehilahy gasy manambady vehivavy vazaha tsy mahay miteny gasy mandrapahafatiny zanany satria mifanohitra tanteraka le kolotsaina zany amin'ny alalan'ny vehivavy mifanohitra tanteraka ny vehivavy manambady vazaha ny akamarony tsy miteny gasy ny zanany fa ny lehilahy mba jereo fa reo namantsika ao anaty manana reranja sientifika moa ndrasahantsika fa tsy ny fikarohana zany zay nandeha dia hoe ny kolotsaina dia miapita amin'ny alalan'ny vehivavy zany hoe tompona andraikitra mifampitana ny kolotsaina zany ny vehivavy ary ny fitandrona asiny io zany tena zava-dehibe ny fiarahamonina malagasy fa zay zany tsara ho fantaritsika hoe ny mahatonga ny lehilahy mahatratra vehivavy tsy mivily mihitsy any hoe noho le asina noho le asina ary ny lehilahy zany raha ohatra ka misy voka-pikaroana ihany no milaza an'ity raha misy tokantrano anankidimy ka raha misy lehilahy anankidimy mahatratra ny vadiny fa ny 4 amin'ireo tonga dia misaraka daholo fa ny ray amin'ny 5 ihany no eny dahoaritsika ifampiresaka zay zavatra zay zany efa raiky tapisaka ao anatin'ny kolotsaintsika zay tsy azontsika ialana fa io moa samy manana ny fomba fijeriny ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a raha mba hotiresaka amin'ireny resakantsika avy eo dia mentsika fitenenana aloha zareo dia eny ary le teo no ohatrany somary hoteneny kely a za moa amin'ny hoe mbola tsy manambady fa mpianatra dia hoe ny zavatra hitako zany a matetika ny vehivavy a no tsy manaiky ohatrany hoe teny zao tato hoe ny lehilahy koa tsy manaiky fa rehefa eo a ohatrany hoe tsy manaiky mihitsy zany izy fa miteny foana fa matetika ny vehivavy a no tsy manaiky fa izy foana zay hevitra ny eo ihany ianao zany ohatra hoe misy zavatra tsy nentina ataony dia izy ihany izy indray no mananana ny teniny le vehivavy indray no manana ny rariny fa lehilahy no manana ny fahadisoana dia matetika iny koa nefa somary tsy dia zay aloha le tamin'le teo le hoe ohatrany hoe efa matika zany le izy teo ohatrany hoe zany efa mahita ny vehivavy no tsy manaiky dia ny lehilahy zany lasa eoke ary tsy maninona ary dia ohatrany hoe eo koa zany vehivavy tsy manaiky diso zay aloha ny hitako ny hevitrako manokana tsy haiko ny anapiko anazy angamany a amin'ny mahavohiditra ao anatin'le fanambadinana amin'le izy a
ny olona roa zany matoa miroso amin'le fanambadiana tokony efa mifankafantatra tsara dia zany hoe raha ohatra hoe misy zavatra tsy zakan'le anankiray dia tokony efa fantan'le anankiray hoe zay zany le zavatra tsy tokony atao dia rehefa ao anatin'le fanambadiana amin'izay nefa le izy a rehefa miaina ela be ao miaina miaraka ao foana dia miseho matetika le zavatra dia ino mahatonga an'le lehilahy avy eo hoe mety manana olana amin'le fiarahan'izy roa le mpivady anankiroa dia le olona koa le olona anankiroa matoa niaraka mahay mifampiresaka dia tsy tokony hifanafina resaka mihitsy zany le mpivady dia matoa zany misy zavatra fenina misy zavatra ratsy nataony ao dia iny zany raha vao mitsanga iny zavatra iny a tsy maintsy ady foana ny afarana. Raha ny marina ry vehivavy namako tsy manan-kambara eto a satria tsy lehilahy fa zay moa ny loha hevitra isika androany hoe inona ny zavatra tsy zakan'ny lehilahy amin'ny vehivavy. Raha ny marina tokony angina fotsiny ahy eto satria milaza zay tsy zakany izy ireo nefa manana an'izay fifampizarana ihany ao anatin'izany manan-kambara amin'ny solon'ny vehivavy fa mbola ho avy ihany moa ny vehivavy hoe inona koa ny tsy zakan'ny vehivavy amin'ny lehilahy tsy sanatria fampiadiana akory na dia hevitra azy isika eto sy miady fa fifanankalosana sy fifampizarana no ataontsika eto. Isan'ny tena miteraka fahantrana lalina tokoa ny fikorotanana eo amin'ny fanambadiana tsy fitiavana intsony fa ao amin'ny fanambadiana. Marina ve fa misy fanambadiana misy tsy fitiavana intsony? Eny, satria rehefa nipetraka ela ny fanambadiana araka ny tenin'ny ranadata teto hoe fito taona dia efa lasa fihavanana ny sisa amintsika malagasy dia fomba fiteny tokoa zany fa eo amin'ny fandiniana ny sosialy ny fomba fiainana atao hoe fiaina-tokantrano dia filazako eto matetika ny hoe roa taona no tena hoe miaino fitiavan'nofo fankahitany zareo roa io fankahitantsika rehetra io. Rehefa ao anatin'ny roa taona telo taona tonga ny zaza mety misy miova amin'izay efa nisy zaza nitiavana indray taona ndrimbona kely ilay fitiavana taty aoriana taty ny ao aorianan'izay a dia mampitoetra amin'izay ilay fitiavany saina hoe zangeny nakanty mety zay nataoko ihany koa no mety nahareraka anty za koa mety miliba sy manao zay daniny foko any amin'ny namako any amin'ny baolina any amin'ny mialatsiana fitenenana fa haiko teo mipainsipainsy miaraka amin'ny namana dia le raha matoa ao trano miandraikitra zay mety ataony ao ny adidy isan-karazana fiainako iny alo maty ny toarianana na dada toarianana dia ahoana izy anao mbola tia baolina aloha fa ataovy any satria andana aloha ndry mandeha any ataovy aloha zay mety ao tonga dadanao sy nenao dia ahoana karakara aloha zay mety ao fa ianao mbola ry amin'ny namana ry le lehilahy mbola maka fiainana tsara tsy misy maharatsy an'izany raha toa ka miverina avy any dia mahay mirakrape an'le fahabangan'le fotoana teo. Ny manaraka an'izany araka ny teny zokiato hoe tonga ao an-trano amin'ny korotana tsy mampirisika antsika vehivavy hoe mikorotana fa isany ihany koa izay mampikorotana ny vehivavy na ny fisainany na ny fiakanjony na ny volony mety tsy fahavitany akory mampirina ny trano ny sindrarahany mety izay fiatraika ara-tsaina ny zavatra iainany eo amin'ny fiainatokantrano fa ny lehilahy afaka mieritreritra hoe eto a dia za sy ny namako manao baolina dia mi-temps dia demi-temps dia troisième mi-temps dia any a mody amin'ny alina be a zara mandehandeha amin'ny alina miasa moa dia ny alina mba tena asako fa izay lalana lalovany ny akamaroany ireny lalana ireny raha tsy teny efa tsy ny eo be horirika isika dia andao ataontsika hoe arivo ny olona eo fa mety zato farafabetsany ny vehivavy fa lehilahy daholo ny akamaroany izany raha mandeha amin'ireny toerana fivoavoahana amin'ny alina ireny lehilahy tena eto indray reto tsy manana olana mihitsy any tokantrano tsy manana olana rabola mihitsy any tokantrano any zany reto satria izao ny filibana hita aminy manarakaraka an'izany ilay ozy hoe iverenako izay mandeha ilay fiatraika ny ara-tsaina mitaraina ihany izy fa mety tsy henony izy fa mety ho tabadaba na mety tonga dia ilay misalombana matory na mety miova toerana na mandeha indray ny zavatra
hitany rehefa mitaraina izy anyheriny de hoe inona ary ny azoko amoahana an'ity so ihany tsy makany amin'ny toerana fitoriana herisetra izy fa mamoaka Facebook izy za eto te anamarika kely fotsiny ary te anamafy ny fomba fiainatsika vehivavy na ianareo lehilahy sasany ihany koa amin'ny resaka atao anatin'ireny tambajotra serasera reny indrindra io tambajotra serasera Facebook io izay misarika antsika ao amin'ny fankasitrahana olana fanekena olana mitarika antsika ao amina fitiavana resaka mihiba fisainana mihiba sy resaka ratsy dia za eto mba miteny hoe mba ahafahantsika vehivavy mifampizara raha afaka mifampizara zavatra tsara ao anatin'io hoe maditra le lehilahy mampirafy izy masasamina tonga dia trika inona tsy elana tsy mety zany mairesa indrindra dia asehoy fa vehivavy mahery indry aindry migere an-tokantrano indry aindry migere ny olona indry aindry mitaizana zanaka indry fa lehilahy io nge mantsinotsina indry menatra ihany rehefa aveo iverina ato amin'ny loha hevitra isika hoy aty hoe mety tsy manakambara satria an'zareo zany nizakan'zareo zany ka tsy afaka hiteny hoe tsy maintsy zakainareo kosa aloha fa fifampizarana no ataontsika eto miresaka eo amin'le hoe na fito fiarahamony izy teo didy fito ny fihavanana misy ao anatin'izany hoe fifanajana fa le fitiavana tokoa ve lasa nivadika fihavanana rehefa aveo fa io fihavanana io koa sika malagasy manana fomba fiteny mandreraka fihavanana fa raha maty amatesa rahavana raha maty rahavana matesa raha omby inona ary ty fihavanana ity mety hoe fanaritarika hatrany pasana angamba ve nity ny atongavana amin'izany fa eo amin'ny fitiavana raha miresaka ianareo hoe izay nona farana azy teo amin'ny fanambadiana teo amin'ny kabary-panambadiana mety hoe fitaizana sy fanabeazana fa misy koa ny atao hoe karazo na inona mety fanabeazana sy fitaizana ataon'le reny na ataon'le ray raha misy karazo avy amin'le reny na misy karazo avy amin'le ray izay efa nanana fototra tany aloha tany araka ny tena atao hoe zaza saram-panambadiana ve mola saram-panambadiana no hitany teo ny ray aman-dreny tsy mandeha ho azy aminy iny atao hoe fisaram-panambadiana dia sahala amin'izay ny mety hoe tsy misaram-panambadiana ihany koa le olona fa mety manitatra korotana mandrakariva na tokantrano ary ny lehilahy dia izao mba ampitaiko aminareo fotsiny ity fa za tsy midoika aminareo ianareo lehilahy ny moa tsy miteny ianareo tsy manao kendri-tohiny fa ianareo efa manana izay eritreretinareo ao anatinareo ao tsy izay ve izay vao mamoaka n'izay tianareo atao efa mieritreritinareo hoe ty plan avy eto amin'izay ty rehefa manao anaty dia voadaka amin'izay ty misaraka raisiko avy atsany aloha zany fitenenana mahakasika an'izay aloha dia io zany arakaraka n'lay nitezan'le fiarahamonina n'le lehilahy ny zavatra hitany sy ny fombafomba sy ny ana tokony hoe hitany ao anatin'le tokantrano zany raha nyeritreriny dia indraindray le izy tsy nifanaraka rehefa hoe tonga ao anatin'ny tokantrano misy zavatra nitezana anazy koa le vehivavy dia tsy mifanaraka le izy dia zay mahatonga le lehilahy tsy miteny hoe mba zay zany ny fomba ny avany dia arahana zany dia nefa miovaova arak'izay le izy dia farany moa zany tsy maintsy miteny ihany le lehilahy zay le hoe miteny any amin'ny farany izy nareo teo dia ohatr'izay ngamba ny fahitako anazy azadiny sy hiditra ao anaty fiainatokantrano io fa fahasamihafana avy any am-boalohany mihitsy ireo averiko indray hoe samihafa karazo samihafa ray aman-dreniny zareo lasy vavy samihafa ny fitaizana zareo lasy vavy samihafa ny fiaviany zareo lasy vavy mety samihafa ny toko-pinoany zareo lasy vavy izany rehetrarehetra zany dia tena misy fahasamihafana ao anatiny io fa izay le teneniko hoe tokony ho fantatra araka ny teninao teo ihany hoe tokony ho fantatra hatramin'ny voalohany inge fakafantatra izay vao fanambady nisy an'ilay teny hoe fitiavana sy fihavanana tadidio tsara fa misy ny atao hoe fianakaviana zay le atao hoe fianana miankavia olona ray raha zany fa misy ny atao hoe mpianakavy izy fa tsy ray raha zay le fianana miankavanana misy zany ny fihavanana ao anatin'izay rehefa misy mpivady miady ane ka rehefa ho averina mpivadiana indray inona zavatra tenenina andonareo ampihavanana fihavanana foana zany io na fanambadiana azy tsy adala mihitsy mimpanjaka nametraka hoe didy fito mitampihavanana matoa miavana
de mifankaty na mpianata am'satsika miteny zao ny na mpianata raha misy tsy mifankaty de tsy miavany de eo am'izay zany le mahatonga an'izay fitenenan'izay mbola ivoatra moa tsika ao anatin'ny dinidinika sy ny fifanankalozakevitra angambana fa tsy de apetraka loatra ao anatin'ny atao hoe ady hevitra iverenako teo zany hoe ny lehilahy andry de ny vehivavy asina raha ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao be de be ny vehivavy be karama noho ny lehilahy zay zavatra zay a de tokony hipetraka foana ny lehilahy mampahandry azy fa ny vehivavy rehefa mahita izy hoe be karama de lasa izy indray nitady hitondra ny lehilahy misangany eo anivon'ny tokantrano be de be tompoko am'izao tsika miteny zao ary be de be ny lehilahy tsy anasa satria tsy nanaja ny lalàna ny dimy very sy ny telonjato zay napetraka tamin'izany andro zany manao hoe ny lehilahy tsy manam-boamena tsy tokony agavady zay no mampatonga ny hoe mila mifankalala tsara zay vao miroso ao anatin'ny fanambadiana ny ray aman-dreny koa am'izao tsy diso matahotra vavan'olona loatra de lasa mampirisika an'le zany ao anatin'ny fanambadiana zay fototra tsy mampilamina amin'ny fanambadiana am'izao tsika miteny zao miarakaraka kely teny ny ataona knisé teknika tsy maintsy mandeha be voka tany le vehivavy de teren'le ray aman-dreny tonga de fa maninona raha mba mifankafantatra tsara de ny fanabeazana sy ny tariny aloha no atao aloha fa lasa be loatra le lehilahy tsy anasa am'izao tsika miteny zao de le lehilahy tsy anasa le vehivavy miasa de lasa miteraka fanambany eo am'izay zany efa endrika anankiray isy olona hoe tokantrano tsy ahaka satria iny le vehivavy iny de lasa amitsika eto Madagasikara moa tsy de misy loatra le manatona psikôlôgy fa ny atsika psikôlôgitsika ny anaty bar ny eny vehivavy eny Facebook de eny am'izay le mahatonga ty le makamaka hevitra ty de lasa mahazo ale toro hevitra diso ny ray aman-dreny koa mahita le zana vavy mivoaka maneno komody maneno ambo de mieritreritra lasa miditra am'izay zany le ray aman-dreny ny vehivavy diso mien'ny tenin'ny ray aman-dreny io koa zany anisan'ny fototra tsy mampilamina ny tokantrano tsy indray mandray ve tokony atsapatena hoe rehefa any amin'ny tokantrano de tompony tokantrano le ny ray aman-dreny manana didy amin'ny zanaka fa tokony mipetraka foana zany hoe mampihavana verina indray le fitenenana hoe fihavanana fa am'izao tsika miteny zao nge misy le ray aman-dreny mihitsy sory ava ataotry mandany ny volandry fotsiny io bandy io fa sy le bandy ava vandriva de tsy mba hikarakara vatana mihitsy e zany zavatra matetipitranga amin'ny fiarahamonina malagasy izany hoe ianareo vehivavy zay mahatsiaro tena fa somary mampidibola betsaka mihoatra noho ny lehilahy de tadidio fa andronareo io lehilahy io vehivavy tsy manambady zany za tsy miteny hoe ianatra eo anivon'ny fiarahamonina ny ray aman-dreny metimeritrehitra hoe mianatra tsika efa manambady ivy ianao be foka fa ny vehivavy manaja ny lehilahy zany a dia voninahitra ny tokantrano eo anivon'ny fiarahamonina tsy tokony fa za zany tena mahita mahafantatra tokantrano a lasa ohatrany hoe le lehilahy indray lasa ohatrany mpiasa trano satria iarahantsika malala ny toejava-misy tsy nisy ny asa ny vehivavy izy moa nanana ny nentin'ny fankatiavana tany de tsy ny fandinika tsara ary zay no mahatonga ny tolo miteny hoe ny olona tsy mitovy fomba tsy mahazo mifanambady satria ny antony am'izao tsika miteny zao any na de io antoko politika atsika tsy miresaka politika fa na io resaka antoko politika tsy mitovy io aza mampiady eo anivon'ny tokantrano na io resaka finoana tsy mitovy io aza mampiady eo anivon'ny tokantrano ary efa nahitan'izany tranga izany ny tenako tao anatina kabary-mpanambadiana hoe ny sasany tsy akanonona finoana moa ty fa de hoe ny sasany zao ary niteraka olana zany ary mampisaraka tsika zany aza mieritreritra foana hoe fijangajangana no mampisaraka tokantrano tsy voatery ho zay fa mila fantarina tsara zany ny zavatra rehetra ho atsika tanora zay mbola tsy ao anatin'ny tokantrano hoe fantaro tsara hoe ahoana zao de rehefa milamina ny zavatra rehetra de miroso amin'ny fanambadiana fa aza hoentina amin'ny fitiavana fotsiny fa tsy maintsy nikajikajy tsy maintsy mandeha diso be ny filaza hoe tsy opportuniste miala tsiny am'teny vazaha materialiste tena materialiste daholo ny olona rehetra fa tsy ny vehivavy rehetra ary ny olona rehetra tokony materialiste zany hoe za raha miaraka amin'ny olona ray de hoe inona ny tombontsoa tokony ho azoko any amin'ny olo io mety tsy ho vola fa mety ho fahalalana satria ny olombelona no arena de ny tanora am'izao zany randray lasa tsy mieritreritra lavitra fa mijery an'ilay fitiavana fotsiny efa ny fitiavana tsy mavita iny inona de ny zavatra tiako apetraka amin'ny vehivavy zany ny zavatra tena tsy zakan'ny lehilahy aminareo zany a rehefa mba manatsira de aza miseho milay fa apetrao amin'ny andro fa apetrao amin'ny andro tokony hipetrahany foana ny lehilahy zany satria azadina fa ny fiainana kodiara-tsarety mety a ianao no manana androany fa mety izy koa no manana rapitso de hitatsika zany ny endrika isehony zany any hitatsika amin'ny fisehon'ny hira jereo daholo ny hira mandeha am'izao fotoana zao fa mampiseho an'ny fahararin'ny tokantrano malagasy de zay zany ny afatra ho anareo vehivavy zay be karaha manao ny lehilahy omeo voninahitra miverina indray le didy fiton'ny fihavanana hoe omeo voninahitra eto zany tsisy resaka fijangajangana fa tena hoe omeo voninahitra ny vadinareo
fa aza alaina baraka eo anatrehany no mamanareo sasana efa oentin'ny salampiasa alainao amin'ny valo de alainao le zaza ary de lasa maty asina le lasa tsisy andro ny ankinana ntsony le tokantrano satria le lehilahy na ny zavatra iveriny ary lasa tsy mahazo hevitra ntsony izy de tsy manana ny torohevitra lehilahy fa fanaretany simba andraikiny ihany koa fa isan'ny andraikitra ho anazy ary sitrany ny manao an'izay asa rehetra mitsena mpianatra sy mientsena indray ne hafa misy zao ny lehilahy mba hoe tena aloha mba za mihitsy ny manao an'izao mba za mihitsy fa misy ane lehilahy tena hoe tsy miasa ary tsy teanao izy fa tsy maintsy manao de iny zavatra iny ny fomba fijeryn'ny fiarahamonina n'iny zany a lasa misy miova amin'izay ny fomba fijeryn'ny fiarahamonina rehefa avy eo hoe tena ho ataon'le vehivavy ty mpiasa trano na de taxi moteur manatitra le vehivavy rehefa avy eo de mandeha amin'izay ny ritrodritroky ny fiarahamonina satria azadino fa ny fiarahamonina malagasy dia mirona makany fanakianana foana vao za zany zao vao mahita anao de ny fiarahamonina malagasy de ny anakiananao foana ny eo an-tsainy voaloha sy ny anometsiny anao fa ny kifosafosanao de ny tadiny teboka ratsy any aminao mba ahafahana manaratsy anao de izay no miteraka makany amin'ny fialonana fa raha manaja ny didy fito ny fihavanana io ny fiarahamonina malagasy zany iny fa na de ao anatin'ny fanambadiana azy hoe rehefa misy tsy mety de tokony tonga de mifampiteny zay le atao hoe tsy misorona fa efa hita fa tsy mety zao de mbola entin'le fitiavana de malamindaminy eny any alaminde amin'ny eny rehefa mipotra le olana rehefa avy ao de lasa mahavaky tafo zany eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fifankatiavana sy ny tokantrano araka resantsika hoe samanana ny fomba fijeriny sy ny fomba fahitany zavatra tsy voaterana araka ny didy fitony fihavanana foana ny tokantrano indrindraindrindra zay tamin'ny taona firy nametrahana zany didy fitony tokantrano zany fa ny atmosfera rehetrarehetrarehetrarehetra nandritra ny génération ny fandimby taty aoriny ny bebeany sy ny zafikeliny azany hoe zanany fotsiny manelanelana azy fa tena samihafa ny fomba fahitany zavatra reo olona anankiroa reo zay le tsy fanarahana le didy fito zay mihitsy tsy mampilamina ny tokantrano amin'izao fa za malala olona ny ambany vohatra any rehefa tena notaninao reo raha aman-dreny be reo hoe ahoana ry dadabe sy ry bebe ahoana ny tena nataonareo ny zavatra tantarainy rehetrarehetra eo na io zavatra torin'ny pastera sy ny mopera sy ny mpitondra fiangonana rehetrarehetra eo ane rehefa alalininy de mitondra makany amin'ny didy fito ny fihavanana daholo zany zay zany ny fikarohana manokana zay natao satria ao anatin'ny kabary zay atao eny misetry ny fanambadiana eny matetika mahazo tsiny foana nareo nampikambana an'ireo azadino fa ny fanambadiana fiverina malagasy de hoe ny fanambadiana tsy nafefa nahandrotra zany hoe tsisy fanambadiana mandra-pahafaty zany fa rehefa tsy milamina io de afaka misaraka zay la tonga le hoe misobady tanoraka mamezara ho an'ny sasany azo atao mihitsy zany hoe rehefa tsy milamina de mifampiresaka zay le hoe mifanome voninahitra tena tsy mety ny atsika efa tsy mifanambina fa zay vola miditra tsy avy tanjavatra zay vola voangona milazaina fa niditra tamin'ny klodoka fa voaka tamin'ny makarakara mety alay mpanara mivady sasany sao de misy mamosavy ara ny tokantrantsika nefa izy roa mihitsy ny tsy mahay mifanaritra sy mifanome voninahitra de lasa tsy mety le izy de azo atao tsara mihitsy aloha rangafa de malala olona n'zany am'izao tsika amin'ny teny zao hoe tena mifampitsodrano mihitsy de aloha makavady hafa de milamina ny fiainana rehefa avy eo ny fahitako azy zany tsy fanajana an'izay mihitsy ny tsy mampilama ny tokantrano am'izao fotoana izao tsy fanajana le sarabady zany ny tsy fanajana le didy fito ny fihavanana no tsy mampilamina ny fiainantsika amin'ny akapobeany ao anatin'ny tokantrano ka ilaza fa tsy mampaninona amin'ny sarabady ho an'izay amin'ny sarabady tsy mampaninona ny hoe andao ravaina de makavady hafa fa tamin'ny andro talohany ny teny manko ianao de hoe miterateraka eny de manambadimbady eny satria matahotra vavan'olona ny ray aman-dreny tamin'ny taloha fa raha zay voninahitra mihitsy zany hoe navoaka zazavavy saromboaly vita mariazy zanakirano voninahitra be zany tamin'ny taloha fafambaraka mihitsy ny hoe misarabady ay zanaka mpisarabady iny tsy miaraka amin'iny mpisarabady ray aman-dreny iny taloha ny ray aman-dreny matahotra ny voninahiny fadiranovany sy ny tenin'ny olona ny fomba fitenin'ny olona sy ny firesaka ny olona de notereny anambadiny zanany rehefa bevoka talohan'ny fanambadiana ny voninahiny sy ny tenin'ny olona nampatahotra azy fa amin'izao fotoana izao indray ny ray aman-dreny ny zanaka no atahoran'ny ray aman-dreny kokoa amin'izao fotoana izao ka be de be ny ankizy tsy hanasa akory de miditra anaty sehatra ny fiainana tokantrano de manambady be de be ny tanora tahaka zany amin'izao fotoana izao zay isany ihany koa vesatra ho an'ny ray aman-dreny tsy aritra iny ny taloha ny teny atao akaiky micro safady indrindra tao ny taloha
ny olona taloha zany tsy misy an'izany hoe ikoteny ranon'aria de azoko vadiny fa ny ray aman-dreny no mibaiko le zanaka hoe enao a tsy maintsy manambady ny olona ry na de tsy tianao tsy maintsy vadianao iny de somary iverena kely hoe atony ianao no vadiny ato fa rehefa mivoaka anao vadiny olona tsy haiko aloha na obolana vaiza ny pira zay zavatra zay hoe rehefa atonao vadiny fa rehefa ivelanao vadiny olona tsy fantatro ny obolana taiza ny pira zay zavatra zay fa raha zay zavatra zay manome poizina an'le vehivavy na de tsy tianao an'izay aza le vehivavy hoe ohatra exemple ny ray aman-dreny manao an'izay hoe ndreky vadindia aho vadindio iaho izy rehefa tokantrano de andio vre mivoaka ndry de an'olo-kafa poizinao an'le vehivavy ny zany ka na de tsy tianao an'izany ary le vehivavy aiko avy amin'ny ray aman-dreny ka ray aman-dreny solon'Andriamanitra avy any an-danitra ny efa manao an'izany ray aman-dreniko mandeha io manao tokoa na de endry taona iny na raha le ankizy le vehivavy manao satria baiko efa tia amin'ny ray aman-dreny ary zay no somary hoe anomezako tsy ataoko anomezako tsiny fa hoe tokony andinika ny ray aman-dreny hoe tsy tokony hitsabaka loatra amin'ny tokantrano ny zanaka za mahita mihitsy aho hoe olona vo nifankaty natao mariazy vo vetivety teo de tonga le mamany hoe aloky izaho hipetraka any aminareo hoe osy le vehivavy d'accord ianao zay mamako mipetraka ao lamina izy mivady mipetraka tao le reniny hita am'izay vadindiaky kanola aizako ato zarosona sakafo eampandrina atao an'izao zany hoe le ray aman-dreny lasa manimba tokantrano le zanaka aky ny teny lasa tsisy tsony le hoe fifanajany tsisy anika le vehivavy manao hoe ianao ny tsy problème amiko aky ny teny mamy hoe ianao za atony anao fotsiny fa vovoaka anyka normal izy raha manao ny ataony am'izay après satria zay no mahatonga an'le olona hoe rehefa ray aman-dreny tompoko ho anareo vehivavy zany de tsy tokony hoe marina fe ray aman-dreny ateny fa tsy tokony rehefa ianao manambady de tokony hijo hoe za manambady manana tokantrano de tokony hoe izay tsy célibataire ntsony fa manambady hafa ny fiainana célibataire hafa ny fiainana ianao fa manambady hafa zay hafa mihitsy zay ary am'izao fotoana zao nge ny tanora tsy haiko ny teknôlôjia ngamba no mampivoatra an'le olona am'izao fotoana zao hoe tsy misy zany hoe tiaka hoe 3 ans 4 ans voanambady tsia fa rehefa tanora am'izao fotoana zao hoe tiako ianao bon attention amin'ny ray aman-dreny ray volana fotsiny de zay mininy anambady mbola tsisy hoe ahoana tibanty ahoana fomba mbola tsy hitan'le toetra tonga ao am'izay eo am'izay vo miseho am'izay le hoe kay zao ka ianao ty zao ka ianao ty fa za zany miteny aminareo vehivavy hoe ajao ny lehilahy ka miteny am'izay zavatra ajao ny lehilahy fa ny lehilahy ihany no loam-pianakaviana lehilahy fanazy sotra to ka mbola tsy lasainareo mihitsy ane raha mbo misy fitenena izy aveo fa tsy miteny mihitsy io mbola tsy lasainareo mihitsy ane hoe inona la fanajana tadiavinareo satria ny fanajana eritreretinay fa de inona ry fanajana tadiavinareo amalan'izay nareo mirahala mianaka efa manambady reo rehefa aveo fa metsika fitenena no tanora eo manoloana ny zavatra rehetrarehetra eny se teo raha ny zavatra heniko aloha ohatrany hoe mipetraka zany le tsy mitovy le taloha sy ny am'izao tsy mitovy mihitsy satria am'izao zany efa ny
ny olona roa mihitsy no mifankafantatra sy ny hoe riny tiako de miaraka sy ohatr'izay de mifankafantatra de iny mahatonga le tsy fankazona amin'izay zany eo amin'le tokantrano satria tsy mifankafantatra e tsy mitaloha rehetra no tsy mifankafantatra fa nampilamina ny taloha ihany koa na de tsy mifankafantatra azy ny ray aman-dreny efa mahafantatra tsara ny olona roa ho ampiarahany tsy maintsy fototra akaiky ireo tsy maintsy piraitanany ireo farafaratsy zay fa mety misy koa fianakavian'ireo ilay ataontsika hoe lova tsy mifendry ka rary ny raha taloha zareo hoe zanak'iranona tsy ananina mba mahafinaritra fa zao na ny ray aman-dreny mihitsy aza no fampiresaka zareo hafa firenena mbola misy tena manao an'izany amin'izao na amin'izao androtsika izao hoe ianona manambadany ianona dia manaiky fotsiny ray aman-dreny izy dia manaja tsara ny vadiny izy dia miaraka tsara fedra tokantrano izy ka tsy voatery ny taloha sy ny ankehitriny samihafa fa misy fa zany hoe tamin'ny ankabeny izay ny raha nahalala taloha na dia nisy tsy fifankafantarana aza teo amin'ilay olona anankiroa ny vady dia lamina ihany zareo taloha koa ny atmosfera milamina fa zao ny atmosfera antsika misaritaka araka ny teneniko teo hoe ray aman-dreny lasa matahotra zanaka ka na dia amin'ny fotoana izay mbola fahafenony ny andeha hanambadiana io zanany eo tsisy irarena izany fa matahotra ilay zanany izy tsy te hiady amin'ny zanany izy tsy te hikorotana amin'ny zanany izy dia alefa ny zanany manambady fa nefa rehefa ho tokantrano tsy mahafehy ilay atao hoe tokantrano fanambadiana ilay zanany verina atao amin'ny any boomerang boum boum mbola misy toizana ok araka n'le voalaza teo moa zany dia nitsapako ao anatin'le izy dia le ny taloha zany le mpivady anankiroa fatsa-panaja ray aman-dreny misy tahotra n'le ray aman-dreny anankiroa zany dia mirindra ho azy le tokantrano satria le ray aman-dreny roa tota no mifanaraka dia ny amin'izao moa zany tsy haiko hoe tsy aotsony ve le tahotra n'le ray aman-dreny hoe dia lasa zay tian'izy roa atao ihany hoe zay tian'izy roa atao dia raha misy zany ny olana tsy lazainy amin'le ray aman-dreny akoriny na tsy fantatsy le tsy fantatsy le ray aman-dreny hoe inona le zavatra tonga dia manapa-kevitra hoe hisaraka sy ohatr' izany fa tokony araka ny teny'le zokibe ato hoe tokony ao le fampihavanana misy zany le ray aman-dreny mampiavana raha ohatra ka misy le olana dia nefa le olana izy roa tsy mifampiresaka dia tsy tonga any amin'le ray aman-dreny dia iza zany ny hampihavana an'izy roa dia miafara amin'le fisarahana le izy avy eo araka ny teniko teo raha tahotra foana ny ainana atao anaty tokantrano tao mety zavatra hafa ny fetraikany fa ny atmosfera antsika amin'izao isan'ny manan-kirotana anankiray raha toka hoe ny ray aman-dreny hampiavana ka raha samy kambota raisy ireny ary zareo roa fa io zany zaraiky fotsiny aminareo mbola tsy manambady io zany miainga amin'ny tena misy teniteneniko teo hoe iny lolo iny manidiny fa ny zaridainanao karakarao miainga amin'ny tenanao ny fitezanao sy ny fikoloanao ny sainao sy ny tenanao atraiza no hitabatabako atraiza no hikorotanako atraiza ny tsy hilaminako atraiza no tsy henoko resak'olona atraiza no heritreretako sy ananako fotoana afehezako an'ity tokantrano ity asa dino aminareo mbola tsy manambady na ianareo tanora mbola zandro koa fa tsy ananatra zokoko efa manambady fa io tokantrano io io fanambadiana io ohatran'ny roplanina lehibe anankiray dia misy pilote dia misy copilote inona ny tanjo zareo ny ainga taty amin'ny tany anankiray dia farany amin'ny tany anankiray ny tanjo zareo rehefa reraka ty iray ity dia manampy ty iray ity rehefa reraka ty iray ity dia manampy ty iray ity ary reo roa dia miara-miasa mandrakariva dia finy fiaina tokantrano ka rehefa tonga any amin'le rehefa tia ny atao ny ahatongafana any amin'le tanjo anankiray fa regafa copilote po pilote inona ny azy atao fatadidio fa ny mpandeha rehetra izay sarangan'olona samihafa sokajin'olona samihafa karazan'olona samihafa ao anatin'io fiaramanidina lehibe anankiray oentin'ny pilote sy copilote io anahoana rehefa randra tsy tonga any amin'ny toerana izay nehetraretiny ho ale fanoharana fotsiny misy fanontaniana teo hoe inona zany le fanajana
andrasanareo lehilahy amin'ny vehivavy de zay no hitondrako an'lay resadresaka fa mialohan'izay somary asiako tsy tena hoe fanamariana fa mila mitandrina zany sika rehefa mampiasa le hoe taloha satria le taloha io tsy hoe tamin'ny andron'ny dadabe na tamin'ny andron'ny bebe fa ny fiheveran'ireo malagasy fahinlanam-pahendrena masombava amin'ny teny masitana mandray zany zay tokony mbola olovaitsika raha ny tena marina zany tsisy hoe taloha sy amin'izao zany fa rehefa zavatra tsara nataon'ireo ray aman-dreny teo aloha de tokony ho tazomina amin'izao fotoana izao taloha tsisy an'izany hoe afampiresaka eo ny ray aman-dreny de apetraka eo daholo ny zavatra de ahoana raha zao de ahoana raha zao de ahoana raha zao milamina de atolotra de eny ary azo atao mihitsy zany hoe tsy mety zany fa tsy milamina zay ny taloha fa ny amin'izao lasa formalité sisa raha ny tena marina zany de le amin'izao no mitera-doza kokoa ny fiarahamonina satria lasa formalité de tsotsorina ny resaka nefa tena ny fomba hitondrana ny zatovavy ny hitondrana ny lehilahy ny makasika ny adidy le mampisavorovoro amin'izao fotoana izao io de ahoana raha tsy miasa io nefa ny tena fototra tsy maintsy dindinianao va tsy resahako lavany amin'iny fa zay le hoe ny taloha sy ny ankehitriny tsy misy ny taloha sy ny ankehitriny zany fa ny taloha ny vaovao tsy misy fa ny tota ihany no avadibadika zany hoe ny fiheverana zany tokony hipetraka foana zany re fiheverana tsara zay nentin'ireo ray aman-dreny fa tsy apetrakatsika amin'le taloha sy ny ankehitriny hiverenako amin'izay le fanontaniana hoe inona le fifanajana ndrasan'ny lehilahy amin'ny vehivavy voalohany indrindra aloha zany a hiverenana foana le fitenenana hoe ny lehilahy ry vehivavy isany a de mity amin'ny maso ny zavatra rehetra zay hitan'ny lehilahy de amin'ny alalan'ny maso zany no isotomana azy voaloha ohatran'ny amanokana zao a za rehefa mba ao an-tanàna raha mba eo daholo ny rehetrarehetra za mba ilaiko ohatra ny vadiko no mikarakara fa tsy madama eo amin'izao tsika miteny zao mbola bedibe ny tokantrano zany no mpanampy no mandroso sakafo an'lay vadiny fady zany a araky ny ho antsika malagasy fa ny vehivavy zany manana ny andraikitra mahavehivavy azy anjaranao zany mikarakara an'lay vadinao anjaranao no mba mahay mankasitraka an'lay vadinao anjaranao mba mandokandokana tsy fantatra an'lay vadinao indray nge ny andraikitra tsy fanomezantsiny iny efa fivoaran'ny fiainana moa amin'izao fotoana zao any ny lehilahy zao a za mahalala tokantrano le lehilahy sécurité ny asany amin'ny alina izy ny miasa de le vehivavy a miasany amin'izao tsy mifankahita mihitsy ireo mpivady ireo anatin'ny herinandro fa rehefa mba misy fotoana zany a de mba tokony ny samy manao zay tandrify azy a fa ny andrasan'ny lehilahy amin'ny vehivavy zany de le fikarakarana madinidinika tsy adinon'ny lehilahy iny le fikarakarana le madinidinika le ataonao azy iny a tsy adin'ny lehilahy iny fa matetika le vehivavy amin'izao fotoana zao rehefa entin'ny lehibe karama sy ny tariny de manan-karama piasa de le piasa daholo manao any zavatra lay andrasan'le vehivavy ho ataon'le lehilahy aminy de eo amin'izay no manomboka farany lasa miaraka amin'le piasa ary zany zavatra zany amin'izao fotoana zao matetika mpitranga mba mitady piasa vehivavy tompoko ataovy an'le vehivavy ratsiratsy reny nefa ny piasa ao an-trano tokony tsy ho vehivavy ratsy zany satria tokony ho vehivavy tsara satria ino no mifanerasera amin'le zanaka isan'andro ao mba misy endrika tsara zany alaina tahaka ao anatin'izay fa misy zany zay asa zay zany a nareo vehivavy zany aza mieritreritra hoe manam-bola de ho vitan'ny mpanampy daholo fa mba misy adidy sy andraikitra tokony ho ataonareo zany isotomana ny maso-tsaina sy ny maso-poniny ny lehilahy eny fa na de io resaka manasakanjo io a ny manasakanjo moa am'izao mety efa mpikaramana olona fa na de ny mampiripirina sy ny mandamindamina an'ireny zany ny olona am'izao zany efa somary be deabe ny mahay zavatra de tokony mitandrina ihany tsika eny fa na de io resaka fandrina io azy misy ny vehivavy tsy mampiri-pandrina zany fa mmpanampy ny manao azy nefa saripady ny fandrina ho antsika raha misy ny olona tianao potehana amin'ny fiainany zay no mahatonga ny malagasy hoe ny efitra nipetrahany vady tsy azo nizaniza hidirina satria ny antony masina io de mila atsaraina mila omena asina zany de milamina ho azy ny tokantrano zany hoe endrika fikarakarana madinidinika zany anisan'ny tena andrasan'ny lehilahy de mankasitrao ny vadinareo fa aza bedesina lava misy fomba azo hitenenana ny lehilahy ny tsy amin'ny alalan'ny fibedesany ny anao koa zao foana zay ny tenin'ny vehivavy fa raha ohatra ka ohatra zao ny tenin'ny vehivavy tsara le nataonao fa le mba ohatra zao koa samy manaraka zany hoe le fomba fifampiresahana zany endrika fifanajana ny tsy fifanajana zany tsy fampirafesana foana hiverenako iny zany fa na le karazana fihetsika na ny fomba fiteny na ny fomba fiakanjo misy ny vehivavy andeha hiasa izy manao milay be fa rehefa ao an-trano izy a le akanjo fetina matory foana ny tena azy de manao saron-dolava zany zavatra zany nefa tsy endriky ny tokantrano malagasy fa ny vehivavy ny vady
jerijery ndraina voatery iaingo izy ivoakan-trano andeha hiasa na andeha hanao zavatra dia efa ohatrany dia mbola iaingo ihany reraka be izy ka zay le izy hoe eo zany a zay zavatra zay efa mivoatra manaraka ny fanatontoloana satria misy ihany koa ny vehivavy manana ny asa sy ny andraikiny a satria samy miasa matoana ampianarany ray aman-dreny dia hiasa ary mba hanao ny adidy amin'ny ray aman-dreny hiverina makany amin'ny ray aman-dreny zay zany mahatonga ny hoe ny vehivavy a miasa amin'izao fotoana izao misy ny lehilahy tsy manaiky an'izany vehivavy miasa zany fa mikarakara ao iny moa sa manany azy fa ny anahy aloha miasa mba mifanampy satria efa mamahy be ny fiainana amin'izao fotoana izao fa nareo vehivavy zany a ndraindray rehefa miaraka amin'le vadinareo metsena eny manao paozy mampime be ozy izy ny tanora ka manina le lehilahy raha miteny fa fa metimety indrindra zay le hoe tsy misorona zay zany iverenantsika indray zany le didy fito ny fihavanana zay zany le hoe tsy tokony isorona zany tsika lehilahy hoe ohatrany tsy mety ty fa mba ataovy an'ilay ohatrohatran'izao a de zay zao izy le tsy misorona zany hoe ninninona zany adevitra ifantohantsika de miverina makao ny didy fito ny fihavanana io foana hoe tsika lehilahy zany tokony teny hoe tsy mety za zao tena miteny mihitsy rehefa tsy mety amiko ny akanjony vadiko hoe soloa efa tsy mety iny a satria zay le fifampiresahana tsy fisoronana ao anatin'le izy de zay zany no anahy zany ny endrika fifanajana andrasako amin'ny vehivavy zany hoe le fikarakarana madinidinika le farany bitika indrindra zay tsy eritreretin'ny vehivavy ho zava-dehibe nefa tena zava-dehibe amin'ny lehilahy ary atsiarovany lazaina fa ny vehivavy ariananina manao an'izao azadina mety misy ny resaka fanafody sy ny tariny fa sao de mba le fikarakarana no mahatamana an'le lehilahy de tsy mampiverina azy fa ny io tsy misy matazona lehilahy zany fa ny fahaizana mifampiresaka sy ny fifanajana amin'ny lafiny rehetra no zava-dehibe eo anivon'ny tokantrano de ny vehivavy isany aza bedesina lava vadinareo fa ny lehilahy arakaraka ny bedesanao azy sala mizanaka hoe bedesina lava lasa donto de farany lehilahy ihany koa lasa tsy mandaitra amin'ntsony io de lasa tsy hoe ny fomba fibedesana zany misy endrim-pitenenana ny ahoana azy fa tsy de atao amin'ny endrika fibedesana zany ifampiresahana amin'ny lehilahy fa ifampiresahana tsotra zay manko le mahatonga anazy ifampiresahana tsotra le izy araka ny teninao teny am-piandohana hoe angoniny de avy eo amin'izay izy fa endao le tamin'iny endao le tamin'iny so de zay indray no eritreretany azy raha toa ka tsy hibedy foana izy raha tsy hibedy lava izy isika moa eto zany ny dinidinika zany ohatrany hoe mba hitantarana ny zavatra misy a mba hahafahan'ny rehetrarehetra zany maka lesona zay tokony azo zay zany tsy mpananatra fa miady hevitra amin'ny zavatra hita de zay zany mampamoropatana azy zany hoe mizara ny tena marina zany fahafahazaran'ny vehivavy io fa tokony isy foana zany ny fifampiresahana ary tokony isy foana ny fifampiresahana nareo vehivavy zany tsy tokony miandry an'le izy hitambatra tadiova sala mivera zany io rehefa araraka ao ny rano araraka ao tsikelikely farany a de feno fa raha araraka le rano de ariny iny de aveo mandaraka indray de ariny iny a de tsy mety feno mihitsy ivery io de ohatran'izay zany le fomba fiverana mpanao développement personnel moa zany am'izao fotoana zao a de tsy de tiany lehilahy loatra ty le maka hevitra amin'ny Facebook ty iny zany iverenana foana iny fa io somary manahirana de tsy de tsara koa ny mitsaratsara olona fahatany a zay koa ny andrasanay aminareo vehivavy hoe aza tsaraina ny lehilahy fa antanio izy raha ohatra zay le tsy fisoronana antanio izy hoe ahoana ianao zany ohatra ny taratara vonody androany fa inona ny zavatra tsy nilamina fa misy ny vehivavy a efa sahirana amin'le aso atokantrano zay tsy amezatsika tsiny azy de lasa tsy manam-potoana ifampiresahana am'izao tsika miteny zao ny za malala fianakaviana tsy de misy tsisy fianakaviana miara misakafo miaraka zany ntsony am'izao e ary zay tsy ifamezatsiny noho ny fitadiavana fa tokony miezaka zany mitady fotoana iarahana mba ahafahana mifampiresaka de za tsy de miombokevitra loatra amin'le hoe za zao misy fotoana miaraka am'rafosako za tsisy olana mihitsy satria mipetraka ny fifanajana izy tsy mitsabatsabaka za manaja azy izy manaja de milamina be ny fiainanay fa misy koa le tsy fanajana tena eo amin'ny rafozana zanaka no miteraka an'izay zavatra zay de tsy haiko sao de manana fanampiana moa nareo zandry a na zay zavatra hitanareo ny mitokantrano misy anareo eny a na ny mpanetana fa ny fantanena napetraka zany de hoe le fikarakarana madinidinika zany ny tena tsy hafozan'ny lehilahy ny vehivavy de zay zavatra zay zany a mila tandrovana sala amin'ny anak'Andriamaso sora tompoko nareo lahy anakola zay ampy ve zay am'izay a
efa feny zay no entina mandeha any am-panambadiana tsy hoe feny zany fa fiarovana manko zany fa tsy hoe entina fanampiny kely fotsiny angamany eo am'le fianona resaka ny olona hafa akoatsin'le ao tokantrano zany hoe iny koa zany miteraka olana le izy eo amin'ny mpivady de ndraindray ohatra hoe miaino resaka n'olona vany izy a na marina na tsy marina koriny de tonga de ady tsisy fanazavana tsisy ninina fa tonga de hoe ady de iny koa zany a tokony hoe mifampiresaka aloha ny olona roa hiaraka hoe tokony manaja an'izay zany le vehivavy hoe zay zavatra ian'ny avy any ivelany any a tsy tokony hoe ampisy ady ao an-trano raha tsy hoe efa hitany pirofo mivaingana le izy isan'ny virus anankiray ngeza be zay sarotra sitranina ny fianona resak'olona avy any ivelany na ho any lahy na ho any vavy fa maro ny tokantrano sakarava tamin'izany ary rehefa ohatra tokoa ka maivana mora entin'ny rivotra ny anankiray de raha fe satria na zavatra tsy mitombona aza no reny le iray any ivelany any a de tonga ao anatiny izy fa nefa raha toa ka miantra zay zavatra zay efa misy fankahalana tao ampony ary efa misy zavatra nandrasany tao ampony mba hitenenandratsy an'le anankiray raha ohatra fotsiny ilasa nareo a hoe nandeha le lehilahy de nilasan'le olona tany izy hoe ny boky caisse d'épargne ny ramatoa ty mipetraka ao amin'ny vadinao satria ny vadinao mahitaka isany aminy de nangalany vola tany amin'ny caisse d'épargne de tezitra le vadiny le lehilahy anefa ramatoa tsy afaka haka volany mihitsy ratsy misy sonian'ny tompony boky de fomba hoana moa fa mety efa nisy zavatra tany am-pony tany izy ho ataony an'le vadiny na efa halany le vadiny de manaiky zavatra tsisy pirofo mivaingana fitenin'se izy zay ny eo amin'ny lafi ny fikarakarana tena marina tokoa isany nampahomby ny tokantrano teo aloha ary nampiorina tsara ny tokantrano teo aloha zany hoe fikarakarana zany anefa matoky efa ny vehivavy rehetra amin'izao de manany asany feno de feno aza tsy maintsy misy somby-pikarakarana raisy ao anatin'ny fiaina tokantrano ao tsy maintsy misy ao ary manao izany zahay raha ny manokana fotsiny hoe manao ny entrée isaka-lahady neny manao sakafo marina rehefa tsy miasa neny manao spécial rehefa ohatrany daholo neny isan'ny zavatra ataoneny zany mba hanamariany neny fa eo izy ny faharoa de ny lalohan'ny vavy tsy isika neny namorona zany tsy ndidy fito fihavanana neny namorona zany voalasan'ny baiboly zany raha tsy pino kristianina sika na tsy pino ary sika psychologie tsy mety lany daty io baiboly io ianarana zavatra sy anivonana zavatra maro be de izy mihitsy no nametraka fa lany lohan'ny vavy ary fantatsika raha teo fa efa ny foronina herinandro adamo fo ny foronina eva noho izany de mipetraka foana lay mahalahy no lohan'ny vavy azy de ny farandrindra amin'ny tsy mitovy zo tsy tiatsika vehivavy mihitsy ny atao hoe fanaka malemy fa mbola ipoliany ny tenen'izany any amin'ny galatiana angamba izy teo mety izy tsy nanambady fa izy no nametraka hoe araky ny teniko tany aloha hoe ianareo lehilahy manajany vadinareo ka manao vazy toy ny fanaka malemilemy kokoa zany hoe mba mila galant zany nareo hoe rehefa mibata entana mavesatra vadinareo mba raiso le entana mavesatra izay angamba sokafo ny farivarina idirany sisisa gesta ifanakalozana zany eo amin'ny lasan'ny vavy le fikarakarana kely ka raha izay no tsy zakan'ny lehilahy manoloana ny sika vehivavy eo amin'ny fiaina tokantrano mety miteraka disadisa miafara amin'ny fisarahana inona no azontsika raisina tao anatin'izay voalazany zareo inona ny azontsika hitondrana tena anovantsika ny tenatsika inona no azontsika raisina hitezana ihany koa zanatsika satria misy neny efa lehibe efa mananjanaka vavy manambady eo ny fitsapatsapahndray aman-dreny loatra amin'ny fiaina tokantrano mety tafaraka miaraka ao araka miteninao tsy manina raha korana fa misy ny manao hoe tonga ao fa manina anao mody alina foana fa zany amngana lainao ho ampijaliana ho ia hoe rehefa nanana ny tokantrano ny olona anankiray ny zanaka anankiray
dia efa lasa fiarahamonina ireo tokantrano anankiroa mitambatra ireo satria fikambanana tokantrano maromaro no lasa fiarahamonina. Izay no mamarana ny dinidinitsika eto amin'ity andro andrarety makasitraka feno ny fiarahana tokolasy tokovavy ary eto dia te hisaotra manokana anareo izay misaotra sy mankalaza be lehibe any anaty hafatra miafina sy amin'ny message samihafa any makasitraka amin'ny fiarahana dia engane ho tafaraka mandritra ny taona maro sika ro elavelona ity fandaharana ity sy ny Malagasy TV mandram-piaona tokoa.